Vao manomboka ity fitondrana Andrajoelina ary voatselakory ny fanendrenan'ny gouvernemanta dia misy tranga mampalahelo izay hita tao Toliara izay navoaka ny vaovaon'ny Kolo TV fa hoe misy tokantrano miisa 2700 izany hoe 412 raha ny loharam-baovao voaray izay ahitana fiangonana, sekoly, trano fonenana ao amin'ny fokontany Ampasikibo, Antsinanana sy ny Toliara no kasain'ny teratany karana iray horobaina ka hiafara amin'ny fandrodanana. Tsy manaiky izany ireo fokon'olona izay efa nanana mainty molaly dia eo nandritra ny 70 hatramin'ny 50 taona. Izy ireo izay tsy nahalala no tsy nahazo fampandrenesana fa hamidy ny tany. Izy ireo ihany koa izay tsy mahalala hoe iza no nivarotra ny tany. Ary eto dia mitaraina amin'ny fitondram-pandrakana ireo fokon'olona sady mangataka ny fahendren'ny ministra voakasika mba hijery akaiky ity raharaha ity. Vao manomboka ny tendrena nefa fitondrana ireo ministra ireo vao natsangana ity gouvernemanta ity efa izao ndray no zava-misy eto amin'ny tany sy firenena. Tsy vao izao io tranga io ao Toliara io ihany no fangalara-tany. Hitantsika raha nahazo ny tompoko vavy ny Doni tany Nosibe no niresaka ady tany. Lasan'ny vazaha na lasan'ny karana. Maro ny ady tany manerana ny nosy. Ohatra zao tao Kanada nosy Tamatave. Maro tsy tambosaina ny tany izay alain'ireo manambola toy n'ireo karana sy vazaha. Mampalahelo ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenena satria anjakan'ny mpanambola sy ireo vazaha na karana tenenitsika teo zay. Lasa ny tsika tompon-tany indray no lasa tsy hanana tany. Lasa ireo karana sy vazaha na vahiny ireo ny tanitsika atsy ho atsy. Nefa ianareo ve, atsika ve tsy tonga saina? Surtout ny côté amin'ny sisiny izay tsy tonga saina nefa io no betsaka ny fidy ny filoham-pirenena Andrajoelina. Na dia hangataka ohatry ny ahoana aza ianao tsy maintsy hampiasa mpitandro filaminana zareo. Ary ny ao amin'ny maire na ireo ao amin'ny partateraka ireo ao amin'ny commune na district na ao Toliara io dia tsy maintsy mampiasa gendarme na miaramila na polisy zareo handrava io ataontsika hoe hampialanareo eo amin'io tokotany io. Maro ny trangan-dravatry nisy an'izay satria ry zareo mpitondra fanjakanareo manome baiko fotsiny maniraka ireo mpitandro filaminana dia miala ianareo. Raha tsy tonga saina antsika malagasy, raha tsy tonga saina antsika na surtout izay ny fidy nefa izao ny vokany ataonareo. Tsy hisy heno atsika eo raha tsy mitsangana atsika miady. Mila miady tsika vaoka malagasy mitovy amin'ny miady rehetrarehetra. Atsika mila miady na misy tafika gendarme miaramila polisy atsika tsy maintsy mila miady amin'ny tanitsika satria taranaka mandrafitsika efa be no mipetraka teo amin'ny tany. 4% moa ny vatony azon'ny Andrajoelina tao Toliara nefa kosa izao ny zava-misy amin'ny fokotany izay tsy manana, izay efa mijaly efa tsy mita hohanina, mbola ampijaliana indray esorina eo amin'ny tany. Handeha ho aiza ary le olona raha ohatra ka hoe esorinao eo amin'ny tany. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao ity manko anjakan'ny vola ity. Bebizina loatra ity fitondrana bebizina ka izay manambola ihany na izay misy vola ihany no manjakanjaka eto amin'ny tany sy firenena. Raha mbola tsy tonga saina antsika vaoka malagasy dia ho lasany daholo io Madagasikara io. Tsy ho lasaniza na io karana na io vazaha na ireo ihany koa ireo irakirakin zareo, zany hoe na karana na vazaha misy irakirakin zareo izay amery zareo vola dia lasa hadin'ny malagasy mahantra kely aty noho n'izy mahazo vola amin'ny zavatra ohatr'izao. Miangavanareo re tompoko, jeronareo fitondram-panjakana na io filoham-pirenena Andrajoelina na io premier ministra, jereo ny madinika. Ny fidiananareo tompoko tsy hanamotika, tsy ataontsika hoe ino ty
olona efa mahantra, olona efa tsisy hohanina, mbola ravainareo indray ny tanina. Ny fidiananareo mba hiaro ireo vahoaka reo, hikolokolo ireo vahoaka reo ary hiambina ireo vahoaka reo. Ohatran'izany ihany koa mpitandro filaminana. Miangavy re tompoko mba jeronareo ny vahoaka madinika izay tsy mahita hohanina, izay mijaly reo efa mijaly tsy mahita hohanina indray, ampijaliana tsy manakalofana tsy hita ho izay hopetrahany. Handeha ho aiza moa ry zareo raha ohatra ka hoe esorina eo amin'ny tany, na tsy nampandrenesina mialoha hoe eto misy anareo mipetraka amin'ny tany malalaka Madagasikara ty. Mafy manko zany hoe esorinao amin'ny toerana efa nabe. Hitanao zao atsika vaovao zao efa 70 taona teo amin'ilay toerana, nefa esorinao tsy ampandrenesinao mba ahafahan'le olona miomana aza na dia ataontsika hoe tsy mety aminazy aza le izy. Ho angavinana atsika vahoaka malagasy rehetra, io tranga io efa misy manerana nosy, efa misy manerana nosy, fa tsy hoe isaky ny province na nosy be na Toamasina na Digo na aiza, fa manerana nosy efa miparitaka ny fangalara-tany. Koa mila mitsangana atsika vahoaka malagasy, mila tonga saina atsika vahoaka malagasy, mila mifoha amizay atsika fa ity dia handrava, hamotika ny fiainanao. Satria zareo misy vola bizina tenenina zay mampiasa ireo mpitandro filaminana. Rehefa mpitandro filaminanareo tompoko tsy tonga saina ihany koa, tsy mahatsapa ny fangilifirian'ny fijaliantsika, zay mitsika mahatonga atsika mila mitsangana. Atsika maro anisa, atsika vahoaka aoka mba ho tonga saina ireo mpitandro filaminana reto. Io vahoaka io dia misy zananareo, io vahoaka io dia misy zandrinareo, misy anabaranareo, ary misy mamanareo, na misy babanareo na namana havanareo. Fa maninona ary no atao ohatran'io ny vahoaka madinika izay ao anatin'ny fiarahamonina? Moa ve nareo mpitandro filaminana tsy ao anatin'ny fiarahamonina? Moa ve nareo mera na president fokotany na ireo manaiky amin'ity aditany ity tsy ao anatin'ny fiarahamonina ve nareo? Tsy mahita ny fijalian'ny vahoaka izay mangilifiry tsy mahita hohanina, na vola azony par jour na vola azony isan'andro aza tsy maharaka ny ataontsika hoe $2. Efa misy ny verifié makasika an'izay na $5. Hitanareo zao ny $1 5,000 ariary. Mbola ohatran'izao indray no ataonareo vahoaka. Vahoaka efa tsy misy asa, tsy miasa, tsy manino. Dia eo indray ravaina ny tany dia handeha ho aiza. Zay no mahatonga ny vahoaka mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Hoe sorinareo aiza ma izy hatory mipetraka. Ny hafarany izy mandeha amin'ny tanin'olona, mandeha mangalatra. Koa nangavy re tompoko eo, jereo akaiky ty raha manga ty, fa tsy mety. Fandravana tanin'olona zany tsy mety. Olona rejerena hoe 70 taona 50 taona ianao karana vazaha vao tonga omaly fakomaly ty handeha handrava ny tanin'olona. Mba mety ve zany anareo mandinika, anareo monsieur mera, nareo president fokotany, député, nareo premier ministre izay voakasika an'ity raha ty. Voatendry vaovao zao manko ny ministre ny fanjariana ny tany ty manko izy ty Nainandresy Tohaina. Atsika na hiady amin'ny zareo ataontsika hoe ary zareo ny tany sy firenena, ary zareo ny fitondrana fandrakana. Koa raha atsika rehetrarehetra miray hina tonga saina mifoha mitsangana, tsy misy hanasakana atsika zany eo, ary tsy hisy hanasakana atsika andrany eo, fa atsika tsy maintsy mandresy ny vahoaka raha atsika miray hina. Koa miangavy atsika rehetrarehetra hiray hina amin'ny zavatra ohatran'izao, satria miverimberina tompoko ataon'ny fitondrana ty ny fangalara-tany. Koa zay no masaka azotsika roso. Koa miangavy atsika tompoko lahy sy tompoko vavy mba ho tonga saina, azadiny miabone saintsika. Zay no masaka azotsika roso. Misaotra tompoko lahy makatelo.